Ny ampifito indray ireo olona maty vokatry ny COVID-19 ny alahady 7 Mey araka ny tatra teo anivon'ny anao manjerim-panjakana androany alatsinainy. Ny telo avy eto amin'ny faritra Nalamangy, ny roa avy any aloatra Mangoro ary ny roa avy any Tsimondrefana. Tafiakatra 7,700 araka izany isan'ireo olona voamarina fa maty vokatry ny COVID-19 hatramin'ny atombohan'ny VALANARETINA teto Madagasikara. Olona 500 Vaovao kosa no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ny alahady 7 Mey ka ny 500 amin'izy ireo dia avy eto Nalamangy avokoa. Ny 7 avy any Atsinanana, ny 3 avy any Boeny, ny 1 avy any Sava, ny 2 avy any Tsimondrefana, 2 avy any Vadivavity Vinany, ny 2 avy any Menabe, ny 7 avy any Bongelava, ny 3 any Enosy ary ny 1 avy any Itasy. Olona 2,704 no mbola manaraka fitsaboana ny anivon'ny hopitaly ka ny 700 amin'izy ireo dia ahitana fahasalamana ny taha-pisoratana. Olona 3,700 kosa no sitrana ny 7 Mey lasa teo, raha toa ka 4,700 ny isan'ny fitiliana natao. Ny profesora Iantrala Jean-Louis Vaovao no notsindromina voalohany ny vakisiny Covishield AstraZeneca no afara ny fitondram-panjakana malagasy. Androany alatsinainy nandritra ny lanonana nokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny COVID-19 no nanaovana izany vakisiny izany. Raha ny voalaza dia mpiasan'ny fahasalamana 100 no heverina ho natao vakisiny tamin'ity andro voalohany ity tao amin'ny toeram-panaovam-bakisiny ao amin'ny hopitaly Joseph Ravoangy Andrenaval. Anisan'ny resana ireo lahara-pahamehana amin'ny tokony atao vakisiny ihany koa ny teny amin'ny foibe Amadia androany alatsinainy ka ireo olona voan'ny diabeta ny soratra anarana teny no nisitraka izany. Tamin'ny sabotsy teo no tonga teto Madagasikara ny vakisiny miisa 5,000 sy 2 hetsy ary nisan'ny tonga nitsena izany vakisiny izany teny ny solotenan'ny fikambanam-be resam-pirenena eto Madagasikara niaraka tamin'ny minisitry ny fahasalamana sy minisitry ny raharaham-bahiny. Heverina fa ny 300 n'ireo olona tafiditra ao anatin'ny vondrony lahara-pahamehana no atao vakisiny amin'ity andiany voalohany ity. Afaka roana 3 volana no tokony atao tsindrona faharoa ho an'ireo izay natao vakisiny voalohany. Marina fa tsy azo atao vakisiny ireo mitondra ny soratra COVID-19 na ireo mitondra ny tsimokaretina raha tsy afaka 3 volana. 20% ny taha-pisoratana anarana ao amin'ny fanadinana mpanjakana bakalorea araka ny fanambarana natao minisitry ny fampianaram-bony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany alatsinainy. Azo lazaina fa mbola ambany izany taha izany hoy ny fanamarian'ny minisitry. Telo herinandro latsaka nefa sisa dia hikatona ny fisoratana anarana izay natomboka ny 20 Marsa ka hifarana ny 20 Mey amin'ny 9:00. Manentana ireo tompon'andraikitra Tsokajiny araka izany ny minisitry ny fampianarana ambony na ny eo anivon'ny sampandrarahama andraikitra ny fanadinana bakalorea na ny eo anivon'ny ray aman-dren'ny mpianatra mba samy andray ny andraikitra tandrify azy avy amin'ny fanatanterahana ny fisoratana anarana mialohan'ny daty voatondro mba ilana amin'ny mety tsy fahafana mandray anjara amin'izany fanadinana izany. Tsy hisy mantsy ny fanomezana lalina manokana raha toa ka sendra taraiky ny fametrahana tota-taratasy hoy ny profesora Jean-François Razonarson, tale jeneraly ny fampianarana ambony tao anatin'ny fanambarana izay nataony. Tsy miova araka izany ny daty anatanterahana ny fanadinana fa voatazona ho amin'ny 7 ka hatramin'ny 13 Mey ny fanadinana ho an'ireo mpianatra ny anivon'ny sekoly ankapobeny, ny 7 ka hatramin'ny 13 Aogositra kosa ny andiany voalohany ary ny 12 ka hatramin'ny 15 Aogositra kosa ny andiany faharoa ho an'ireo mpianatra ny anivon'ny sekoly teknôlôjika arak'asa sy teknika.